Taranja baolina lavalava kianja be Mahamasina no nandray ny lalao fanomanantena ho an'ny solitena malagasy izay hiatrika ny fidirany amboaran'ny ranomasimbe indiana dia ny Kosfa sy ny FTM Manjakaray moa no solitenantsika amin'izany. Samy niatrika lalao ara-pirahalaina tetsy Mahamasina izy ireo tamin'ity tolakandro ity. Ny Kosfa nikatroka tamin'ny Besarety izay nivoaka mandresy tamin'ny 7 ny FTM Manjakaray kosa dia niondrika nanoloana ny Knapsa tamin'ny 9-9. Mbola manana andro vitsivitsy ireto solitena malagasy ireto anamboarana sy anarenana ny lesoka izay hita tao anatiny iny lalao fitsapana izay nitanterahana tetsy Mahamasina androany tolakandro iny. Somary ny afiafy zareo FTM Manjakaray nandritra ny lalao fanomanantena izay nikatrohany tamin'ny ekipan'ny Knapsa tamin'ny tolakandro ity tetsy Mahamasina hoy ny mpanazatra Ason. Resin'ny Knapsa tamin'ny isa mazava 9 ny FTM Manjakaray nandritra ity lalao ity. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 9 ny Knapsa. Teo amin'ny fidirana faharoa no niezaka nanakely ny elanelanisa ny FTM Manjakaray izay nahatsara hors-jeu roa ka nitokony 7. 9 nisa teny amin'ny solaitra be teo amin'ny minitra faharoa 20. Tsiravana ny famalina tanteraka ny fanafiana nanindry mafy ny FTM Manjakaray izay nitokona taty amin'ny tanin'ny Knapsa mihitsy nandritra ny minitra vitsy kanefa tsy nentina hafaty baolina mihitsy zareo Manjakaray. Tsara ny fiarovatenan'ny Knapsa tamin'ity lalao ity na dia ny lalao 4-20 ary sisa izy ireo teny ambony kianja. Tao anatin'ny 10 minitra tsiravany lalao no namaly fanafiana mahery vaika ary zareo Knapsa ka nahatonga baolina nety tanana ka nalasa nisa ho 9 ka nivoahan'izy ireo mpandresy tamin'ny nisa 9-7. Efa voapetsapetsaka aloha zany voaomana ohatra ampiasaka condition physique dia be dia amin'izao zany zay tena efa manao mise au point sisa mitsapan'le teknika oentinay dia nierovanay tena. Amin'ity fiaonana amin'ny Knapsa ohatra somary sahirana ny FTM inona inona mahatonga an'izay? Sahirana zala satria miafiafy amin'ilay sao dia aratra amin'le toy amin'le zavatra homanina. Manao ahoana zany mety ho avin'ny FTM ao anatin'le aty amin'ny ranomasimbe indiana anonerana an'le tamin'ny taona lasa? Zay mihitsy io mihitsy zao ny tanjona hoe hivelona haka ny titre io satria votra teo an-tanany saso nitady azy. Zay mihitsy ny objectif anao zany hoe amerina an'io. Anatevina mpilalao hafa ve ny FTM sa ny ao ihany no namboarina? Ny ao ihany ka. Misy moa ny lasa atao fa ny ao ihany ny hatsaraina. Zany hoe misy ray ihany. Misy anankiray anampiana azy. Inona ny tena azo lazaina hoe mety ho tombony ho an'ny Manjakaray zany ny teknika tena mety ho ampiasaina raha mihaona amin'ireo réunion-tsika? Ny teknika tsika man dia ny tsy tedavana ny intervalle dia ao amin'ilay petit périmètre rapidité ao anatin'iny dia surtout koa ny resaka déplacement.
mbola manana fotoana araka izany ny efiteo manjakaray anamboarana ny lesoka mialohan'ny atrehan'izy ireo ny fidiana ny amboarany ranomasimbe indianina. Efa mirafitra tsara kosa ny fiarahana ho an'ny Kosfa izay nikatroka tamin'ny SCP Besarety. Resin'ny Kosfa tamin'ny 7/20/20 ny Besarety aloha tafiditra tao anatin'ny fanomanantena ny Kosfa izay isan'ny ekipa misolo tenan'ny Madagasikara ihany koa eo amin'ny fidiana ny amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa atompondaka.